Kuku daholo zanakasika rehetrarehetra elaela tsika izay tsy ny tatasika alefa andray ary ny tatasika mana vaovao tsara be sa ho atolotra ho anareo dia make-up. Hello daholo zanakasikaro verina indray za sy ny make-up koa dia voalohany rehefa manao make-up isipa dia tsy maintsy ampiana ilay karazana fotaka ohatr'izao aloha satria raha vao tsisy fotaka eo ny tarehandry dia tsy mety io. Dia tsy maintsy mampatonga an'izy hoe ampiana fotaka dia anakonana lemony be dia be amin'ny tarehandry, izay ny anton'ilay izy. Dia hosorantsika daholo ny tava manodidina rehetrarehetra, tsara kokoa ilay izy mba hoe atao mitovitovy ny tarehandry, lokon'ny hoditra izany. Dia amin'izay mba tsy dia miavaka kokoa ilay izy satria raha ohatra ka hoe tsy dia mitovy fa somary hafa kokoa noho ny hoditra dia somary manalasala, ohatra lasa horera be ilay. Dia gaga be indray fa maninona ampiana an'iny dia mba hamparanidranitra an'ilay orona, izay mampatonga ilay izy ampiana an'iny mba lasa lavalava kokoa izany ny oronandry. Jereo nga rehefa very rehefa vita dia hitandry tsara hitandry izy ilay mamaritra ilay eo mbola tsy vita tsara iny io fotsiny aloha faritantsika dia hitandry rehefa amin'ny farany eo rehefa avy eo lasa lava orona kely rehefa avy eo lasa ohatran'ny karana kely ho an'ilay sipa tsy te ho be tapikandrina ohatrana dia ampiana lokoina make-up aty amin'ny tapikandrina aty zany anakonana an'ilay izy. Hitandry izao ilay aty ambony aty izao ilay tokony ilay andrina be hoditra iny zany dia takonana toviny atao lokom-bolo. Ny anahy zao maintimainty ny anahy dia hita hoe izy zany sarona amin'ilay tapikandrina be dia amin'izay tsy dia hita hoe be andriny ndry izay hosorana tsara manodidina rehetra, tsy dia hoe atao tonga dia atao mainty be koa ary ny tapikandry rehetrarehetra fa ilay eto ambonimbony eto ihany ilay amin'ny sisiny amin'ny manamorona volo. Hitandry lasa takotakona zao ilay andrina be andry teo aloha izao tsaratsara kely kokoa. Ndao ary hanamboatra volomaso isika menakavy faritana kely amin'ity aloha volomaso dia avy eo apitsika crayon. Ity zany mba hoe mamarimaritra ilay volomaso fotsiny fa tsy dia tena hoe inona akory fa rehefa avy eo dia apitsika ilay crayon dia mipetraka tsara ilay izy avy eo. Hitanareo mamaritra fotsiny fa tsy tena hoe ohatran'izao akory ilay izy. Dia hotohizantsika hatramin'ny farany rehefa avy eo. Hitanareo izao nataoko tamin'ilay anona kely teo ilay eto amin'ny ilany dia ataoko indray izao ny ilany mitovy ve raha fahitanareo anazy ka loloha mba ambarina kely ato amin'ny ilany ato. Dia manontany ianareo maninona lasa takona ilay izy teo dia tsy maintsy ampiana ilay fond de teint kely anakonana anazy dia izay mampatonga ilay izy takona tsaratsara azy. Dia anamboatra haingona volomaso amin'izay tsika aloha zany somary maitsomaitso ity crayon miloko maitsomaitso ity no andramantsika anaovana an'ilay haingona volomaso eto. Ohatrareo azo atao mifiretaka be ilay fond de teint amin'ilay fanamboarana volomaso satria tsy miraikitra ilay izy raha vao ohatra ka hoe ataonareo mifiretaka be ilay izy dia faharitana aloha izay vao afaka hoe mipetraka tsara ny loko dia izay tsika vao mandokodoko izay tiana hoe karazana décoration ataontsika. Ity zao maitsomaitso ny lokona like voaloha dia mbola tambatro somary menamena ihany koa ilay izy. Gaga zao nareo hoe ny antiseptika koa tanana no ampiasaina fa nga tsy misy an'ilay éponge dia efa nanaiky mihitsy ilay izy atao an'ilay izy be tsy misy éponge dia mba miavaka amin'ny rehetrarehetra maitso dia mena dia fotsy izay no natambatro teto nefa ohatrany rehefa avy eo ilay izy dia ohatrany tsy mivoaka tsara. Dia jereo amin'ilay hoe satsy tianareo ve jerenareo make-up koa misy toute couleur nataoko saika ohatrany fotsifotsy ilay izy saingy ohatrany tsy dia nety mivoaka loatra saika nataoko sainam-pirenena maitso fotsy mena saingy ianareo ihany fa tsy moramora manao zavatra dia hita izao ilay izy menamena fotsiny le top devant eto dia ety amin'ny le eto ampovoany dia hita amin'ny sisiny eto fotsifotsy ilay izy fa zao ohatrany tsy dia lasa mivoaka fa lasa ohatrany lasa rosarosa hafahafa zany.
tsaratsaratsy dia maitsomaitsona amin'ny sisiny roa na fahitanareo anazy mba metimety ratsy ihany ve mbola vao mianatra io fa mbola tsy mahay tsara zany hoe miezaka foana zany mba manao izay mba ampivoaka izy mba ho tsarako tsara jerena le izy sa hoe aha tao indray ara namboatra molotra ka satria moa zany maitsomaitso ny ery amin'ny ambony ery amin'ny make-up ambony ery ambany maso dia mba atao mitovitovy amin'izay ihany koa ny eto amin'ny molotra mba manao toute couleur zany mba ambony ambany dia mba tsara jerena ihany koa indrindra amin'izay fotoan'izay fa tsy hoe mavo ny ery ambony dia mainty indray ny eto ambany dia lasa nan'olona mijery an'izy ary lasa matahotra indrindra dia mba mahafaka mampiady loko zany indrindra amin'ilay fanaovana le izy maitsomaitso zao nataoko ny manodidina io dia ilay eto ampovoany nataoko fotsifotsy tsy voatery hoe hitovy amin'ity ataoko ity akory ny ataonareo fa mba mianatra fotsiny an'ilay fanaovana le izy tsika mba mifampianatra sy mifanorotoro eo dia hitanareo rehefa manao le make-up dia matetika le sisiny manodidina no tsy maintsy atao hoe marevaka ity zao maitsomaitso no nataoko marevaka ivelany dia le fotsifotsy atao anatiny somary matromatroka tsy hoe matroka zany fa somary manify kokoa zany ohatra amin'ilay izy dia izay le mba ohatra mahatsara le make-up rehefa vita le izy dia ampiana karazana gloss ity ataoko ity dia lokomena fotsifotsy moa zany filaza anazy tsy haiko ny anarany fa mba hoe fotsifotsy mba mampamandimandina molotra andry fotsiny zany izay le izy raha ohatra ka manao le karazana le gloss manifinify reny nareo dia mba iny mba tsaratsara kokoa dia mba mampamandimandina le molotra andry zany arakarak'izay ananandreo tsy voatery ihany na zavatra tsara be ndry fa tinga afaka adondreo tonga le sasany dia io zao napetako amin'izy le gloss ohatra mbola tsy dia mipetapetaka tsara le izy le fa manana gloss anankiray koa za koa dia iny hitanareo ty dia io mba ataoko hoe mba mampamandimandina le izy dia mba tsaratsara jerena koa dia nareo ihany koa afaka manao ohatran'izay le izy moa zany tsy dia misy loko manaraka amin'le izy fa mba mampamandimandina molotra fotsiny le izy dia izay mampiavaka anazy amin'ny karazana solona lokomena hafa tany tena zany rehefa manina ampiana pomety eto antony dia mba tokony hoe mandimandina kely ny tarehy lasa mba tsaratsara kokoa zany ny tarehy andre jereo fa tsara angena anaovako anazy hoe le dia lasa mifiretaka be izy zany ao ny sorana kely ty fa somary mifiretaka fa na izany na tsy zany aleo aloha andramana ihany andre tena lasa mifiretaka be somary ny sorako kely aloha efa somary nany sorako kely le izy dia mba hafahafa kokoa amin'izay fotoa izay hitanareo zao somary ohatra malandilanda le eto amin'ny molotro eto amin'ny tsy molotra moa zany fa eto amin'ny tarehako aloha eto mbola tsy vita io hitandry izao ny asan'ny pomety izao nakaiza zao le lokomena teo tsy hita ohatry ny hoe mandimandina ve amin'ny tarehako dia manamboatra tarehy hafa indray tsika raha mbola tsy vita ampiana faritra kely indray eto zany fa manina ampiana ny faritra kely iny dia amin'izay mba somary hoe somary lavalava tarehy zany indrindra piso amin'izay fotoana izay jereo tsara ankena anaovako anazy zao hoe dia eto koa somary ampiana kely ohatran'izao faritina tsy izay tena atao be dia be fa somary atao kelikely fotsiny dia raikitra amin'izay ary tandre ohatr'izao fa raha ny tokony izy atao anaty borosy le izy fa zany hoe za zany tsy dia manana mba miova kokoa amin'ny teknika tsy mitovy ny olona zany ny ataoko dia mba ohatr'izay le izy hitanareo tsy hitanareo miavaka kokoa hoe ny tarehako amin'izay ohatr'izay koa ny atao amin'ny ilany eto dia tsy hitandre ohatra ny avakavaka kely kokoa hoe zany zao le tarehy somary lavalava tarehy indry izy zany amin'izao jereo ke lasa maranitra kokoa ny saoka nareo vita ny make-up koa ahoana fahitanareo anazy mba tsara ihany ve couleur mbany tiako saika nanaovako anazy maitso fotsy mena fa tsy nety le izy fa tamin'ny tindra mitoraka ty zany mba zao indray zany le izy mba miova vilamatra sa ahoana fahitanareo anazy mba tsaratsara kokoa ve manamboatra volo ahako zao dia hojeretsika hoe ohatrany ahoana amin'ny paozina volo mety amin'ny ty make-up ity vao avy nanasa aloha za dia savoritaka be le izy jerevinareo nge somary hita ohatry ny matevina be izao amin'izao fa rehefa avy eo rehefa hoe alako rehefa avy eo dia rehefa stomina tonga dia fitsaka be sady mampalahelo mahamenatra ka io mbomboarina kely
tsaratsaratsy. Sitom-bolo ary zahay sitomina volo de efa sotomika any teo fa misitona indray mandeha ako mba tsaratsara le volo. Jerentsika ny tena fandehana ve tsara ve le izy raha ohatra ka sitomina tanteraka. Fa sotomika any le izy teo fa mba averina atao hitanareo itany sady lasanareo fa misandoka ako raha ohatra ka hoe so milay manamboatra volo nefa olona tsy hitakory. Hitanareo so sitomikely aloha efa sitomikely any teo de ho hitantsika somary mitsotro izy rehefa avy eo atao somary elaela kely. Tena le sanga eto aloha ihany koa raha mba mila atao tsaratsara kely. Ny atao amin'ny ilany ihany koa mba gaka zanareo manentsy mampiasa fikely akondrana io. Tsy hoe zahako akory tsy te hampiasa fiogo fa efa nataoko le izy teo de miandry kely fotsiny sisitsika de hitanareo tsara fa saky latsaka tsotra tsara be io rehefa avy eo. De farany ty sisa mitsana foana le volo. Mbola pitsika resaka karazana manamboatra volo ihany koa ato rehefa anona de mba samy mahita daholo tsika menakavy. De ao fa hitanareo le make-up ve mba tsara ihany zay le volo ohatrizao. Fa misy sanga kely zany hoe eto amin'ny anina eto zao tsaratsaratsy matevitevina kokoa zao eto zao na fahitanareo anazy. Tovy volo sinoky le manana volo matevitevina ohatrizao eto ambony eto tsaratsy le lamodiny olona taloha le ohatra le manao ohatran'izao zareo mpakafy roak tsaratsaratsy. Natao amin'ny ilany ohatrizao fotsiny koa reto hatrany tsy maninona fa tsara. Ho fatorako indray zany le izy efa hitanareo tsara iny de ho fatorako indray avy eo. Fatorako fa ho hitantsika amin'ny video manaraka rehefa avy eo. Ho fatorako indray ny voloko kalopangony. Hitanareo zao lasa tsotsotra kely de lasa mifitsaka kely le izy zao noho ny bangony. La misy misaringotra ihany. Hitanareo lasa manify kely mampalahelo kely izy nefa bangona nefa sitomina. Nefa sitomiko elaela le izy teo zay vao nanao video de jereo le izy raha lasa mipetsaka kely nefa tsy maninona fa efa io moa zany le izy de tsy maintsy hifaliana. Ka aloha hita vadiko aty ambadika aty fa ato zao tsy de misy loatra de bangoko tsikelikely indray. Or zareo nanana fika hafa kely indray zahako amin'ny ty make-upko ty de ataoko mitovy amin'ny pasteky. Inona ny pasteky maitsomaitso amin'ny ivelany de ny ao anatiny misy menamena somary miloko ohatra fotsifotsy de avy eo misy le voany maintimainty. De ity ataoko ty zany maintimainty le karazana mascara ito ataoko amin'ny loko lasa maintimainty re zany le voanina pasteky de mba lasa pasteky indray molotra androany. De novaina pipi kely ihany koa eto amin'ny ambony eto amin'ny maso eto satria mba atao mitovitovy zany zareo ambony ambany mba atao mitovitovy kokoa de mba hafa kokoa zany le satria efa mba miezaka nanao alisana pirenena fa tsy mivoaka le izy zao mba tsara le izy. Ahoana ny fahitanareo anazy?
ahitana zavatra ka. Fatorako indray volo koa. Ty zany fanamboarana volo farany ty. Fatorako indray zao dia hitantsika ohatrany ahoana tsara ve ilay izy. Atao fatotra. Mba tiaka ry zareo ilay atao fatotra anankiroa iny fa aleo indray angamba atao fatotra vilana anankiray. Ataontsika fatotra vilana eto amin'ny ilany eto. Dia tsy ampiana ve? Alefa ary. Fatotra anankiray fotsiny aloha jerentsika ny paoziny. Raha hoe tsara na ratsy. Toa mampime. So, tsy ratsy a. Ndao indray ataontsika fatotra eto ampovoany. Ity mbola tsy nataoko eto ampovoany eto ambony eto no fatorantsika. Eto ampovoany eto jerentsika hoe tsara sa ratsy. Dia kosa tonga dia amin'ilay hoe fanareo ohatr'izao atao chignon moa zany filaza lezy. Zay. Oopsie. Apetsika fatorana anankiray. Tanareo apetsika fatorana anankiray dia mivoaka tsara izy io. Zay. Tsy hitanareo mivoaka tsara amin'izay fa ilay volo amin'izao fotoana izao. Zao. Mety tsara izy amin'izao. Ohatrany hoe mody matevitevina be nefa ny zavatra dobla be ary no nataoko teo. Tsara sa ratsy? Allo ary atao fatorana anankiroa indray a. Ai, maty a voloko. It's very difficult taking it off. OMG. Struggling to your hair. Now, what am I going to do? Brush. Le fatotra volo a, efa fataoko foana matetika fa pitsika foana sady mety aminako le izy a. Dia fatorana anankiroa indray voloko androany. Sady mba tiako ery ihany koa le izy. Tsara anankiroa, tsara miavaka anankiroa sy dia tena hoe atao ampizara be ohatran'ny inona koa fa mba mizara roa fotsiny. Dia fatorana ny sisiny anankiroa. Zareo matetika zahako rehefa manao le karazam-bolo mifatotra volo anankiroa dia hitako ohatran'ny mety aminako le izy. Ito zao fatorako anankiroa le izy dia mba tsy hitanareo tsara avy. Dia rehefa ingy mbola amboariko hafahafa indray le izy fa gaga zao nareo hoe inona ry olona anankiray ry amin'ny sisiny ry
tsy izy akory fa zaka avo sao dia lasa nareo fa angatra fa mampatonga anahy koa hoe lasa misy olona anankiray amin'ny sisiny eo dia amenona ilay place ilay vidéo zany mba tsy tokony hoe lasa maintimainty ilay amin'ny toeran'ilay vidéo dia izay mampatonga ilay ilany anankiray fa io zahako ilay maka sary rehefa maka sary ahako dia mianatra maka sary ahako dia izany mampatonga ny ilay ohatra ny paozy somary mihodina kely dia mitongila anazy dia manao ohatra mba maka ilay paozy io ohatra ny ahoana maka sary mety amiko kokoa dia izay mampatonga anako ilay mihodinkodina manao ohatra an'io dia izany tianareo etsy amin'ny anankiray zao somary mifatotra eo aloha volo dia ndray eto amin'ny ilany zao somary mifatotra anankiroa volo dia hitanareo misy mahatsara anazy ihany koa ilay mijerijery ilay mba halana ilay position ilay mombamombanao zany raha ohatra ka hoe haka sary ianao sy ny rehetrarehetra dia mba misy fianarana ho anao ihany koa ilay izy dia anjarinareo no misafidy sy izay pose rehetrarehetra mety aminareo dia hitanareo miadana eo ihany ilay izy. Patorana indray io lotony volo tony tsy hay hoe ahoana izany no tena fandeha fa mba patorana ohatr'izao indray ilay lamaody tadidinareo hoe efa nanao ohatran'ity zahako ilay taloha ty fa izany averiko indray ilay izany satria mba be mpakafy dia averina indray aloha serenareo nanaovako anazy somary fatorana kely ohatran'izao tsaratsaratsy izay fotsiny ange mbola ampiana anankiray eto ambany aleo pitsika anankiray eto ambany fa tsy tazana ilay volo dia eto amin'ny ilany koa pitsika iray kely sisa dia ho vita fa tsy taitrinareo zay dia zay ny lamoditsika androany zareo mety hianatra resaka mahakasika amin'ny volo indray za ko any aoriana any satria za zany tsy mahita ilay karazana haingom-bolo afa-tsy fato-patorana ohatr'izao ianareo ihany fa fianarana ny fiainana tsy vitanio tonga dia androany dia efa tonga dia tafita any an-danitra akory fa mahazo dingana tsikelikely zay vao tonga any dia mbola hianatra karazana volo ihany koa zako eto amin'ity aloha zao somary mbola vao mianatranatra ny resaka karazana make-up dia ny fitaovana ilay make-up ihany koa ianareo ihany fa ilay somary ilay tsotsotra ihany zany fa tsika amin'ilay tsy manam-bola be dia ilay ny eo ihany ny avadibadika sy ny aolakolaka dia mbola ho ito ihany ny toyany amin'ny manaraka sy rehetrarehetra fa mankasitraka anareo manaraka ny vidéo hatramin'ny farany dia sotranareo ihany koa manaraka ato amin'ny YouTube sy réseaux sociaux TikTok Instagram rehetrarehetra dia mandra-piona aminareo indray azadiny ihany koa ny mametraka fanontaniana amin'ny commentaire raha toa ka misy fanontaniana dia izay ary fa mandra-piona indray ho aminareo rehetrarehetra dia mankasitraka indray areo.